fijeran ny resaka budget azoko atao hoe mankany anareo satria na budget natokana commune resaka amin'ny budget ny commune tsy manambola ny activité nataon'ny commune amin'ny fety rehetrarehetra ao ampifaliana ny vahoaka n'Antananarivo dia avy amin'ny malalan-tanana daholo mba tsy tenena commune 99,5%. Zay ny zavatra misy aloha dia miezaka ataon'ny équipe eto amin'ny commune dia mitady ny partenaire rehetra afaka miara-miasa aminy amina resaka asa sosialy na resaka culturel ny resaka rehetra atao anatin'ny commune. Zay aloha ny ezaka ataontsika tsy ho azavaina lavabe ngamba hoe naninona moa no tsy misy le vola fa loatra loatra ny amanjavana an'izao fa afaka amina fotoana antsika manazava azy. Mazava ho azy fa fiaraha-miasa daholo ny contrepartie de publicité hitantsika be be iraiky ny arabe reo zay daholo ny favaizan'ny contrepartie ary isany tsy maka contrepartie no ny fijerevana ohatra ny loton'le Antananarivo zay tena mahomby eny no ny fijerevana ny vovaky ny toe-tsaina dia hoe zay manano an'ity zay le izy fa tsy voatery contrepartie ny resaka ny fanaovana teny dia hoe ezaka zay afloita amin'ny lalana mba tsy hisian'ny embouteillage betsaka loatra ao anatin'ny ebola ary efa nanazava zay fa antony maromaro no mampisy ny embouteillage. Anisany aloha voalohany indrindra tsy afaka lahatra koa le hoe teny voalohany ty fa anisany mahatonga ny embouteillage ny fahafatry ny lalana ay zay ny mpivarotra anatin'ny arabe roa zay ny tsy fisina mpanaona signalisation reny anankitelo zay fa raha tena ho fitovintsika hoe inona ny tena antony ny embouteillage dia betabe tsy izay loatra ny rehefa nilamina 240 km eto Antananarivo hoe mazaka 100 000 voiture mifamezivezy eto Antananarivo raha ho alahatsitsika fotsiny zany 100 000 voiture zany ka espacena 3-5 mètres tsy omby zany le lalana 240 km ny tsy fisina parking antony anankiray lehibe. Za tsy resaka hoe taxi be na ohatran'izany fa manahirana le fampiapanga satria mety ho anisan'ny antony izy mety tsy ho anisan'ny antony fa tsy fahatombanana zany hoe tsy tomombana eo amin'ny lafin'ny transport ny tanànana Antananarivo raha mivina ny tanànana Antananarivo tany amin'ny 30 taona lasa tsy tokony ohatran'izao ny firafitsy ny fitaterana eto Antananarivo tany amin'ny 30 taona lasitsika efa nanana bus tena hoe fitaterana dia misy hoe ny toerana natokana hivarotana tsipôpôka hatreto aloha ny arake mbola tsy hitanay ny tanty zany tanty tonty noho izany tsy afaka ny amaly anao autorisé re sa tsy autorisé ampy tonty miankina amin'ny zany hoe io moa fa tena foana miankina amin'ny lalàna misy ny ahafahana eto amin'ny commune anao zay tsy afaka manao zavatra ambonin'iny lalàna fa rehefa mivoaka le arrêté dia maky ny anjaikitra ny fanamafanana momba ny hoe anamboatra permis de construction dia ao afaka manolo anao hoe zao avy ny lalana tokony ho ale zao tokony ho atao lezahana manana ny information rehetrarehetra eto niveau commune zany ny ankizy rehetrarehetra ao dia rehefa miantso ao ianao dia miezaka manana valiteny foana zany ny ankizy farafatara ny ampitson'iny ianao no mahazo valiteny raha ohatra ka hoe misy tsy voavaly anao ihany fa mbola milakanina tsy amin'ny commune manomboka amin'ny alatsinainy